Zay ny amin'iny fatotosandroany ihany koa ny fanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny SECAM sy ny Solidis Garantie izay hanomezana lanja indray ny sehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny. Tetsy amin'ny hôtel Panorama Andrainarivo moa no natanterahana izany. Ho fanarenana ny sehatry ny fampiasam-bola sy ny fampindramam-bola dia nyroso tamin'ny fanaovan-tsony mpiara-miasa ny SECAM sy ny Solidis Garantie io tolakandro io tetsy amin'ny hôtel Panorama etsy Andrainarivo. Ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'ny ankapobeny io ny tena iopanan'ity fifanaovan-tsony mpiara-miasa ity araka ny nambana tale jeneralin'ny SECAM. Natao le fifanekam-piara-miasa androany zany mba ahafahana manamora ny fanomezana famatsim-bola ny fampitrosana zany eo anivon'ny sehatra ambanivohitra indrindra satria fantatrareo tsara fa ny SECAM dia any ambanivohitra ny tena misy azy 700 ny caisse na ny agence en SECAM dia ny faritra ambanivohitra any. Amin'izao fotoana zao raha statistika jerena dia eo amin'ny 200 ny isan'ny caisse na ny guichet en SECAM manerana ny nosy izay any amin'ny faritra 7 amin'ireo 20 izay misy eto Madagasikara. Ka amin'ireo 200 ireo dia any ambanivohitra avokoa 700 raha statistika navoakan'ny ministeran'ny fambolena dia 700 ny famatsim-bola eny ambanivohitra dia avy amin'ny SECAM avokoa amin'izao fotoana izao. Ka izay dia mampiseho hoe raha natao ny fifanekam-piara-miasa androany dia ny voalohany aloha rehefa miaraka amin'ny SECAM dia ho an'ny tantsaha mba ahafahan'ireo tantsaha ireo mahazo findramam-bola zay araka izay filany na amin'ny montant ny fitenin'ny vazaha zany amin'ny abesaky ny vola ilany na amin'ny faharetan'ny fampiasan'ny vola na amin'ny zavatra ataony na ny asa ataony ao anatin'izay fampisambora-bola izay. Ka mahafinaritra mihitsy rehefa tonga sahala amin'izao ny fiara-miasa ny Solidis satria zareo dia isan'ny mialatsiny amin'ny teny baiko manao contre garantie izy amin'ilay fampisambora-bola zay atao zany mba ahafahan'ny SECAM manao misimisy kokoa an'ireo le tantsaha ireo. Raha tokana tratra 10 miliara ariary ny totalin'ny vola nampiandramin'ny SECAM tamin'ny taondasa dia eritrerety niakatra 100 miliara ariary izany amin'ity taona ity indrindra tao aorian'izao fifanaovan-tsony mpiara-miasa zao. Ao anatin'ny fampahafantarana ny garantie par lot na GPL izay hivokarin'ny Solidis Garantie ihany koa izao fanaovan-tsony mpiara-miasa zao. Etsy andaniny zany nanome famatsim-bola amin'ny tetina 10 € ny Agence Française de Développement ho fampiarana azy ity.